Vatimpana etny pasteur Barbier Kristina. Fa marina Jehova ka fahamarinana mitiny ny mahitsy no ahita ny tavany. Amen. Vavaka isika ry havana. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra tsara indrindra, midera ny falebiazanao ary mankalaza ny anaranao masina. Raha io any an-danitra ny fitoeranao kanefa dia manatanteraka ny teninao tokoa ianao eny zanako sy ny asan-tanako dia didiko ihany. Nomenao zao taom-baovao zao manambara ny famondram-ponao. Izany no faliana ankehitriny ary iderana ny anaranao mahery. Sambatra sitretrika izahay, trapamonjena ny herendoza ary nomenao ny taonao vaovao indray. Zany manambara ny faharetanao, ny famondram-ponao aminay zanak'olombelona, ary ihany koa manambara ny fitiavanao anay tsy hitalany. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no anatonanay ianao ankehitriny, ary anandratanay ianao tokoa any amin'ny avo indrindra. Hoy izahay hoe masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Aleloia. Misaotra anao zay Jesosy, satria mbola indro ianao hamoky teny soa mahafaly amin'ny zanakao. Miraparapa anatin'ny aizina mantsy tontolo zao, mila fahazavana, mila famonjena. Eny, tonga tetỳ tany tokoa ianao nitady sy hamonjy ny very. Ary ny filazantsaranao dia mbola manan-kerekehitriny, satria ny tany sy ny lanitra no levona dia, kanefa ny teninao tsy mba ho levona mandrakizay. Mangataka aminao Jesosy, omeo anay ilay teny fiainana, mba herezo izahay. Eny, toroy anay ny fanilo ny tongotray dia ny teninao zany, satria ianao ilay teny tonga nofo. Koa hazavao ny teninao Jesosy, fananao masina ikasika ny tsirairay avy, manomboka mpanomponao zany, izara zany teninao zany, masina ny teninao, amasino ny mpanomponao zay izara an'izany, ary ny fony tsirairay avy koa ataovy tanoloana ka handray ny teninao. Misaotra Tompo, misaotra ny fitiavanao, misaotra ny fandeferanao aminay isan'andro. Aleloia. Amen. Miarabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ary dia mbola miarabantsika ihany koa tratra ny taona vaovao 2024 ity, taona ny famondram-po amin'ny fiangonana protestanta malagasy miray. Ary izany tokoa no anomezan'Andriamanitra atsika tsirairay avy izao filazantsara izao, manambara ny famondram-pony tsy talany. Koa dia mbola mitombona amintsika lalandava ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy sy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Eny ry havana malala, raha nankalaza ny krismasy itsika, eny niara-ny faly ihany koa tamin'ny ankohonana tamin'ny taom-baovao. Vanim-potoana hifampizarana fanomezana tokoa mantsy ny fotoanan'ny krismasy ary ny taom-baovao. Ary faly sy ravo itsika, ny havana mantsakaiza dia mety nanomentsika zany fanomezana izany. Fa Andriamanitra koa anefa dia manana fanomezana nomena isianao koa, ary fanomezana sarobidy indrindra nomen'i Jesosy Kristy Tompo atsika. Ary izany no hotoriana aminao androany, hatolotra anao zany fanomezana zany androany, araka ny lohateniny fampiarezana amin'ity maraina ity hoe manana fanomezana tsara indrindra ho anao Jesosy. Hosokafantsika ary ny baibolitsika ry havana, hojerevantsika ny filazantsara Jesosy Kristy Tompo araka ny Jona toko 1:4-10, ovakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen. Ray masinao, mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fa
tamin'ny fahafenoana no nandraisantsika tokoa tao amin'i Jesosy Kristy ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Izay ilay fanomezana tian'i Jesosy omena isanao amin'izao voalohan'ny taona izao. Tsy hafa ilay noraisina fa ny teny dia ilay teny tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ka io teny io dia Andriamanitra araka ny henontsika teo. Izy no nahary ny zavatra rehetra ary ao anatin'izany isika olombelona. Izy koa no nahariana ny zavatra rehetra sady ho antsika indrindra no nahariany izany zavatra izany. Izy Jesosy io no nisy ampiainana izay fanazavana ny olona, koa dia aina feno avy aminy izany izao mampiravoravo antsika mifoka ny rivotry ny taom-baovao izao. Noho izany ny fahafenoan'ny famirapiratany voninahitra Andriamanitra azy izany no nandroahany ny herim-pahamazina ny fahafatesana izany izay manafitra izao tontolo izao noho ny fahotana. Fa tonga nofo izy ny teny ary izay mandray azy ozy dia ahoana? Omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary dia nataony fanomezana ho antsika izany ny fiainana, ny fahazavana, ny finoana dia ny fiainana ho setry ny fahafatesana, ny fahazavana ho setry ny aizina, ary dia ny finoana hahatonga antsika ho isan'ny zanak'Andriamanitra. Koa ny kendreny indrindra dia ny hahatonga ny olombelona rehetra ho zanak'Andriamanitra, ary mbola izany ihany koa no antony nahatongavany ho nofo. Fa raha tsy tonga nofo ny teny dia fantatsika tsara fa tsy misy nofo mihitsy nahita famonjena. Noho izany ary dia ny fahasoavana izay lazainy eto dia manambara zany zavatra mahafinaritra, zavatra mampatifaty, zavatra mampiravoravo, zavatra mahateo-tia. Eny, manambara fitia koa zany, fiantrana, fanomezana, araka ny voalaza teo, fahaizana. Ary mihevitra iray tena zava-dehibe momba n'izany hoe ina izany fahasoavana izany dia ny fankasitrahana ary famondram-po sy famelan-keloka noho ny fahatsiarovana ny soa voanay avy tamin'Andriamanitra. Ambara amin'izany azy ny toe-pon'Andriamanitra izay maninona mamindra fo amin'ny fiantrany sy fitsimbinany atsika mpanota ory sy mahantra ka anomezany famelan-keloka. Noho izany ary ny teny hoe fahasoavana izany dia ilazana hefim-pinoana lalina izany amin'ny fivavahana kristianina, ary dia mitambatra amin'izany ny fandraisana ny fitahim-panahy rehetra tolotr'Andriamanitra ho an'ny fiangonana amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Koa ny fahasoavana ary izay atao fanomezana ho anao dia io no loharano iavian'ireny ranom-piadanana sy fahasambarana meno. Ka dia fahasoavana anampy fahasoavana zany no raisitsika ary amin'izao taom-baovao izao. Afa-tsy izany dia teny mampahafantatra ny fototry ny fanomezana hita ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany fahasoavana izany. Ka izao tsy azo vidiana izany na amin'inona na amin'inona, fa fanomezana omen'Andriamanitra maimaim-poana ny mpanota mino sy mila famonjena izany fahasoavana izany, ary raisina indrindra amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy Jesosy tompontsika. Ary dia lalana zany andresen'Andriamanitra ny ota izay manandevo ny olona ary ny fahasoavana zay no zava-dehibe. Raha tokony ho izy tsika izao tsisy tokony
azo mendrika an'izao taona vaovao zao. Mpanotangetsika izao efa ratsy hatramin'ny ka izany fahasoavana izany dia tsy hainy lalàna natao tamin'ny alalan'ny Mosesy izany, fa zao kosa vitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa fahasoavana no hanamarinan'Andriamanitra maimaimpona ny mpino rehetra any Jesosy Kristy. Ka dia inona ny vokany? Nandray ampiadanana ny fanomezana ny izay faharoa voalaza eto, ny fahamarinana ary ny mpanota. Koa dia Jesosy Kristy irery any ary no fanambarana sy lalana iasan'ny fahasoavana iray sady tena iray ao amin'izy, araka ny mazana n'ilay tokana azy. Koa ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia tsy hafa fa fahasoavan'i Jesosy Kristy kosa, satria amin'ny mahateny tonga nofo azy dia manana anjara tsy azo avela amin'ny fanavotana ny olombelona mpanota amin'ny tafinofo izy. Noho izany ny fahoriana mangidy ny aretany, ny asa soa nataony, ny nanolorany ny tena no faty, ny mitsanganany tamin'ny maty, dia izany anie dia mahataona ny mpanota hanantona ny iray hahitasy sy handray ny fahamarinana izay ilay fanomezana faharoa araka ny fanambarana voalaza teo. Tsarovy le havana, masina nefa marina ary tanteraka sady tsara mandrak'izay ny fahamarinan'Andriamanitra. Ka izao tsy misy olona marina na dia iray aza eo anatrehany, fa voka, maloto, maimbo, tsimotsinona itsika olombelona ry afako azadinao zany nefa lehibe loatra ny fitiavany antsika, ka dia ny zanan'ilay tokana nomeny mba hamonjy sy hanafaka antsika tamin'ny ozy ny lalàna. Koa dia antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Ary dia eken'Andriamanitra ho marina ary isika no nanekeny Jesosy an-tsitrapo hisolo ny voiny fahafatesana mahazo antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Nefa natsangana tamboninaitra izy ho fanamarinana antsika. Hoy Paoly araka ny vilazan'ny toko 4:5-20. Ka dia ny fahamarinana raisitsika zany ry havako izay nandray ny taom-baovao dia ny faneken'Andriamanitra antsika ho marina amin'ny alalan'ny fonontsika ny Jesosy Kristy. Dia kosehin'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny tenylay tonga nofo, amin'ny alalan'ny teniny, ny sakramentany noho ny finontsika ny Jesosy, ary ny fahatsapantsika, ny fahotantsika sy ny fahakisoantsika rehetra, zany rehetrarehetra izany izay vitantsika tamin'ny lasa, ka mahatonga antsika mahatsiaro fahadiran'ovana hanampina an'ilay mpamindra fo sy manamarina antsika maimaimpona amin'ny alalan'ilay rano soa. Koa aoka ary isika ry havana hanaiky ary an' Jesosy Kristy Tompo, hampito azy ary ihany koa hiavana amin'ny Jesosy ary amin'ny alalan'ny fibebahana mba handraisantsika ny tena fanomezana lehibe, dia ny fahasoavana sy ny fahamarinana izay tia ny fatratra ka namoiza ny lampany vonany nanekeny nidina mpanetretena ety an-tany hitadiavany aisanao araka ny teniny efa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy very rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Andao ho raisitsika tokoa izany fahasoavana sy ny fahamarinana izany amin'izao voalohany taona izao. Hoy ny Tompo mantsy ho anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, tonga avy ety amiko fa izao nanome fitsarana ho anareo mba azahoantsika ny tena azahoantsika ny tena fahamarinana. Ka dia izao voalohany taona izao dia iaina am-piadanana antsika ry havana, iaina am-pifaliana antsika ry havana, ary dia hijoro ary vavolombelon'i Kristy. Ka sako ny laza tahaka ny nataon'ny Paoly hoe ankehitriny tsy izao intsony no velona fa i Kristy Jesosy no vela ty anatiko. Irinao va izany?
izy ao mitory dia maniry izany. Mba ho velona ty anatoko isan'andro Jesosy, ary matoy ianao miazakazaka handray ny fahasoavana tahaka an'izao dia mahitahita ianao. Jesosy ny loharanonaina, izy no loharano velona. Tadidrio ny teny nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana, na izay nangetaheta omeo an'izany rano izany aho. Aniny koa Jesosy mbola vonina hanome aisy anao raha toa ka manantona azy tokoa tsika mpanetretena, ary dia manapa-kevitra hanatanteraka ny sitrapony, ary dia hiary amin'izay rehetra mety efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ka hiezaka hitady ny tavany, ary dia ho raisiny tokoa ary omeny an'izany fanomezana izany. Dia tsy izany fa ny fahasoavana, ny fanomezana, ary mbola omeny ihany koa ny fahafenona feno hatanteraka antsika tsirairay ao amin'ny tompo. Tsarovy afaka fa maharitra ny Jesosy ny fitiavany dia antsika izy zany nahatonga azy namangy ny mpanompony ka nanolotra antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny teniny hoe taona ny famondram-pongy ity taona ity andao avy ho ararotsika ary izany taona ny famondram-po izany ary dia andehanantsika fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao sisa izao. Efa lasa ny zavatra talohan'ny tompo, indro tonga vaovao izao ny zavatra rehetra mamirapiratra eo anoloanao ny fahasoavana sy ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Izy no mbola vonina hanome an'izany amiko sy aminao ankehitriny. Andao ary ho sarombantsika izany dia ho voninahitran'Andriamanitra iray irery ihany ny iainantsika ao anatin'ny fahasoavana, ary andraisantsika ny fahamarinan'i Kristy Jesosy. Fa raha misy koa ny olona ao amin'ny Kristy hoy ny tompo dia olom-baovao izy, laza izay ny zavatra taloha aza rery ny voninahitra antsika ny fifaliana miaraka amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay manan-kariam-pahasoavana, ilay manome antsika ilay fahasoavana tsy miato isan'andro isan'olona izay mangetaheta so an'izay maniry fatratra miaina eo ambany fahasoavany. Aleloia, amen. Vavaka asika tompoko, misaotra Jesosy, misaotra tompo, misaotra fa tsy mijery tokoa ianao amin'ny mahampanotana fa Andriamanitra mahary-po sy be famondram-po tokoa ianao. Azany mbola nanomezanao anay izao taona amin'ny famondram-po izao ka nilazanao hoe avelao ihany hoy izy aloha amin'ity taona ity fa ho asiako zesika ho ianao. Misaotra tompo, misaotra fa fanomezana lehibe tokoa ny mbola andraisanay ny fahamarinanao ho an'ny mpanota lay mibebaka Jesosy. Nkasitraka indrindra tompo amin'ny teninao zay fanilo ny tongotr'ay sy fanazavany lalanay, mitarika nay indrindra Jesosy malala hikatsaka sy hitady ary mbiby ny fanjakanao. Misaotra ny teninao Jesosy ianao ilay teny tonga nofo tompo malala mizara ny fahasoavana sy ny fahamarinanao ary ny fahafenona tanteraka ho an'ny zanakao. Tsy amelanareo kamboty aho ho ianao fa indro ao momba nareo mandrakariva mba ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Misaotra tompo malalako mamondrafo aminay Jesosy raha hitanao anefa mbola tsy ao anatin'izany fahamarinanao zany izahay mpanota taranaka mpanao ratsy, eny taranaka mpanao meloka tsy mendrika akory ary no antsoina hoe zanakao. Kanefa Jesosy malalako indro ianao mbola manolotra ny tanam-pitiavanao ary tonga tokoa ny fotoana hitadiavanao mivery rehetra Jesosy malalako. Eny Jesosy ny fotoritory sy mangorakoraka mantsy tsy mba atao mitsinotsinona mpamonjy malalako fa rehefa bebaka teo anatrianao dia raisy tompo ho zanakao ary dia omeo ny fahasoavanao. Andehananay tokoa amin'ny fifaliana iaina amin'ny fahamarinanao dia voninahitry ny anaranao tompo ny antom-pisinay ka hijoroanay vavolombelona hatraizatraiza ka hitenenanay koa tahaka ny Paoly hoe tsisy ataoko rery afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompo. Eny tsisy ataoko rehareha afa-tsy Kristy Jesosy izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana izay mitondra ny heloko, mitondra ny fahotako, mitondra ny tsy fahatanterahako. Ka ankehitriny kosa vonina hanome fahasoavana sy ny fahamarinana. Saotra tompo malalako
mankasitraka Jesosy malalako, mankasitraka amin'ny teninao Jesosy a. Misandraka amin'ny avy indrindra ianao satria tsara loatra ianao. Tanteraho azy Tompo a, hitsod-ranomasina izay ho tononao amin'ny anaranao masina Jesosy, amin'ny mpanomponao tsirairay avy a, izay miaino manongela tsofina andray ny fitahinany fahasoavana sy ny fahamarinana aminao amin'ity maraina ity. Ka tanteraho amin'ilay teny masonao manao hoe fa ny fitiavana tsara, ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo na foy ny tena. Eny, milaza amiko sy aminao hoe ataovy ampy anao ny fahasoavako, fa ny heriko anie dia tanterahana amin'ny fahalemeny. Eny, ny fiadanan'i Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetrany, hameno ny fo sy ny fanahintsika tsirairay avy. Ka tanterahako sy aminao ilay tenin'ny Tompo hoe fiadanako no omeko anareo, fiadanako no avelako ho anareo. Hoy ny tenin'ny Tompo ary amin'ity anio ity hoe anaka izaho anie rehefa tia dia tia ny ahe hatramin'ny farany. Aza mierikery, aza matahotra. Eny, aza mivadi-po hoy ny Tompo. Fa izaho ny Tompo dia mitantana ny tanan-kavananao amin'ny tanan-kavanan'ny fahamarinako aho. Ahy ianao ny Tompo anio. Ahy ianao mandraka izay. Ho anao kosa Kristy Jesosy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana masina, zanak'ondry n'Andriamanitra manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Anao ny saotra, anao ny aja, anao ny bera, anao ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Anao efatra amin'ny taloha izany ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Haleloia. Amen. Mahireza Tompoko ary mahireza antsika tsirairay avy. Raisy ny fahasoavana sy ny fahamarinana amin'ny Jesosy dia ilay fanomezana tsy vidim-bola izany, fa omeny ho an'ny mpanota iray mibebaka.